Tesalonianina faharoa toko faharoa. Tesalonianina faharoa toko faharoa. Andininy voalohany. Mba misy iray afaka mamaky ve azafady? Ary mangataka aminareo izahay rahalahy ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny hanangonana antsika ho eo aminy, mba tsy halaky ho etsiketsehina amin'ny saina na ampitahorina ianareo na amin'ny fanahy na amin'ny teny na amin'ny epistily izay toa avy aminay, milaza fa efa mendoa ny andron'ny tompo. Aza mety ho fitahan'olona akory ianareo, fa tsy ho avy zany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana, ka iseo ilay lehilahy nota dia ilay zanaky ny fahaverezana, ilay manohitra ka manandra tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra, na izay hivavahana ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra. Tsy tsaroanareo fa fony mbola teo aminareo ihany aho dia efa nilaza ny zavatra izany taminareo, ary ankehitriny fantatrareo ny zavatra misakana mba hampisehoana azy amin'ny fotoan'androny. Fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna, kanefa mandra-panaisotra ilay misakana ankehitriny ihany. Ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levon'i Jesosy tompo amin'ny fofonain'ny vavany, ary ho fohanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Ny fiavian'ilay iny dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra, ary ny famitahana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very. Satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay amonjena azy izy, koa izany no ampanateran'Andriamanitra fiasan'ny fahadiso-kevitra aminy inony ny lainga, mba ho eloina avokoa izay rehetra tsy nino ny marina fa nankasitraka ny tsy marina. Amen. Amen. Hatreo. Zay teny zay no andraisantsika fampianarana androany. Mametraka ny tompo hoe misy milaza fa efa tonga sahady ny andron'ny tompo ary efa eo ny tompo. Fa ozy ny teniny hoe aza mety ho ampitahorina, aza mety ho elingelenina, aza mety ozongozoniny ianareo, ho korontanin'ny olona, ka ho lazain'ny olona amin'ny teny sy amin'ny hoe aingam-panavy amin'ny fanahy masina hoe fa tonga ny andron'ny tompo. Fa tsy ho avy zany ozy izy raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana. Hiembotra amin'ny finoana ny olona, miembotra amin'ny fahamarinana ny olona, ary iseo lay lehilahy nota, lay lehilahy ny fahaverezana, lay zanaky ny fahaverezana, lay mpanohatra, lay fahavalo, zay iseho mihitsy hoe izy notim-pona, ary hipetraka mihitsy izy eo amin'ny telompon'Andriamanitra dia ilaza fa izy no Andriamanitra. Efa nilazaiko anareo zany ozy Paoly. Ary efa miseho ny tsy fankatoavan-dalàna, fa tsy tena mbola miseho izy satria mbola misy mitana azy eo. Fa ho avy lay lehilahy nota ozy izy. Dia zao ny zavatra misy tena tiana tsindrina amintsika dia amin'ny 10:10 hoe isy anao mirakla, isy anao fahagagana, fa fahagagana lainga. Apetraka amintsika tsirairay avy eto zany. Tsy ny mirakla rehetra, tsy ny fahagagana rehetra, ohatra hoe fanasitranana, fanganana ny maty, sy ny maro samihafa, ka hoe misy manao an'izany dia avy amin'Andriamanitra izay. Tsia, mba ho fantatsika tsara anie izay. Avery koa, tsy izay rehetrarehetra mirakla rehetra, fahagagana, fanasitranana, fananganana ny maty, fanovana rehetra sy zavatra mampitolagaga rehetra dia ho lazaina fa avy amin'Andriamanitra. Tandremo, sao voafitaka ianao. Fa betsaka ny manao fahagagana, betsaka manao zavatra mahatalanjona, betsaka manao zavatra mampitolagaga, fa tsy avy amin'ny fanahin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny fanahin'ny masina, tsy avy amin'ny fanahin'i Jesosy Kristy. Raiso tsara zay enoy tsara zay ekeo zay fahamarinana zay. Fa zao matsy ny zavatra teneny amin'ny 10:7 hoe amin'ny herin'ny Satana ozy izy ny atongavan'izay lehilahy noty zay mpamitaka zay ratsy fanahy zay, amin'ny herin'ny Satana, dia 10:7 amin'ny alalan'ny fahagagana maro isan-karazany, amin'ny famantarana sy ny zavatra maro, nefa manino ao anaty lainga, ao anaty lainga. Fotoana farantsika izao,
ary am'izay fotoana farany azay a de be da be ny langa be da be ny fitaka tiana lazaina aminao tia ny fahamarinana tia ny fahamarinana fa be da be ny langa ary mba tsy ho voafitaka any ianao fa zao nyvoasoratra hoe 10 amin'ny fitaka rehetrarehetra ozy izy ho an'izay olona very satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana mba ho voavonjy izy tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana mba ho voavonjy izy Andriamanitra mahita ny fonony olona tsirairay avy dia Andriamanitra mahita ny fonony tsirairay avy hoe tena mitady ny fahamarinana ve ty olona ity tia ny fahamarinana ve ty olona ity ka raha mbola tsy mahalala an' Jesosy ny olona iny raha tsy mbola nateraka indray ny olona iny raha tsy mbola vita fihavanana tamin'Andriamanitra iny olona iny ain'Andriamanitra amin'ny sitona an'iny a ho tonga ny amin'ny famonjena satria misy fitiavana ny fahamarinana ao anatiny ianao eto a dia afaka mijoro vavolombelona an'izany fa be da be ny lalana efa nalehanao be da be ny zavatra efa nataonao be da be ny zavatra rehetrarehetra nisy teo amin'ny fiainanao ary be da be ny diso sy ny tsinety fa tao anatinao nisy fitiavana ny fahamarinana dia no ahafahan'ny tompo ianao dia nampahafantariny ny fahamarinana marina sa diso misy ny olona ao anatin'ny tsy fahamarinana tsy fahanahininy zay fa mbola ao anatin'ny tsy fahamarinana izy fa ao anatiny nefa ny fitadiavana ny fahamarinana dia rehefa mitady an'lay fahamarinana izy tsy maintsy tafahoana amin'lay tena fahamarinana dia izay Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana misy ny olona no any amin'ny fahaverezana tsisy olona voavonjy zany daholy so tsika mieritreritra tsisy olona voavonjy zany daholy fa misy olona mankany amin'ny fahaverezana dia misy olona mankany amin'ny fiainana mandrakizay ny olona mankany amin'ny fahaverezana dia ny olona tsy tia ny fahamarinana ny olona manohatra ny fahamarinana ny olona tsy mitady fahamarinana dia rehefa tsy mitady fahamarinana iny zava-doza fa Andriamanitra mihitsy vao mainka manamafy ny fony Andriamanitra mihitsy vao mainka manamafy ny fony ary zavatra hitako sy voatsikaritra eto Madagasikara eto fa be da be nefa amafisin'Andriamanitra fo tsy ilaina ntsony ny mivavaka ho azy tsy ilaina akory no miresaka aminy fa efa izy mihitsy ny tsy tia ny fahamarinana dia rehefa tsy tia ny fahamarinana izy dia mamitaka sady fitahana dia izay le voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe fanahy ny fahaverezakevitra na hoe hery ny fahaverezakevitra amin'ny teny frantsay izy hoe esprit d'égarement dia be da be ny tratra an'izay esprit d'égarement zay satria ny ato ny ivavahany tsy tena hoe ny alany amin'ny fahotana satria ny ato ny ivavahany tsy ny tena hoe atonga azy alalany fahamarinana fa ny ato ny ivavahany atonga azy miliardera ny ato ny ivavahany mba handeha ny business ny ato ny ivavahany mba hiroborobo zay rehetrarehetra tao ary rehefa misy an'izay rehetrarehetra zay ao anatiny ao na inona ataonao iny nalazainao zay ampiroborobo sy ampitoetra ny zavatra eto tany no ataony tsisy fibebahana ny fitoriana tsisy resaka fihavanana amin'Andriamanitra ny fitoriana tsisy resaka famelan-keloka ny fitoriana tsisy resaka herin'ny azo fizaliana ny fitoriana ary tsisy resaka fiverenan'i Jesosy ny fitoriana fa eto tany dia miadana zay le hoe kingdominao any hoe izao ny fanjakany eto ianao dia miadana eto ianao dia sambatra eto ny fiainana fa tsy zany voalazany tenin'Andriamanitra fa ho avy Jesosy any amin'ny raolanitra ary rehefa ho avy Jesosy any amin'ny raolanitra vonona ve ianao fa amin'izao fotoana dia mandeha ny fanahy ny fahaverezana fanahy ny fahaverezakevitra esprit d'égarement dia ozy Jesosy ozy ny tompo hoe rehefa tsy tia ny fahamarinana ianao zao no ataoko anao vao mainka mafisiko ny fonao vao mainka hoentiko any amin'ny fahaverezana mihitsy ny fisainanao sa lalina be zany tsy fitiavana ve Andriamanitra tsy tia ve Andriamanitra Andriamanitra tia Andriamanitra mpamindra fo fa Andriamanitra tsy manery Andriamanitra tsy manery fa Andriamanitra manaja Jesosy Kristy manaja ary tsy manao antery izy afafy ny teny ambara ny fahamarinana dia eo le misy tany firy efatra ndray a tany Betsilo ndray tany Vatolampy ndray tany Marivo dia ndray tany Lonaka anakefatra firy amin'le efatra ihany mety ray telo zany makaiza makany fahaverezana
ray ampahaefatra voavonjy ray ampahaefatra isan'izany ve ianao anisan'izany ve ianao fa raha mangetahitana fahamarinana ianao raha tiany fahamarinana ianao ary tsy miziriziry amin'ny fahotana ianao dia ny tompo vao mainka mamolavola ny fonao tompo vao mainka mampiempony ao anatinao tompo vao mainka tena hoe manome fanambarana anao amen fa izao no lazain'i Jesosy malalaka ozy izy varavarana makany fahaverezana migodana ny lalana makany fahaverezana dia maninona ozy izy makany betsaka ny makany dia azagaga amin'io ianao hoe tena ahoana ary reto olo reto miazakazaka makaiza efa zay ny voasoratra ray W raitra ny fivavahana raha tsy manaiky ny fahamarinana fiangonan'ny Laodikia tsy ao Jesosy miazakazaka makaiza makany fahaverezana nefa mitondra baiboly nefa milaza fa Jesosy Kristy ny tompo nefa manao hira evangelika nefa mitory teny fa miazakazaka makaiza makany fahaverezana satria tsy tia ilay fahamarinana tsy tia ilay fahamarinana fa ilay fahamarinana dia mila tiavinao aloha ary rehefa aminao ny fahamarinana dia miasa ny tompo mikasika anao fa ny zavatra misy dia be da be ny tsy tia ny fahamarinana ary rehefa tsy tia ny fahamarinana izy dia Andriamanitra mihitsy mandefa fanahy fahaverezana dia rehefa mandeha fanahy fahaverezana dia mino an'ilay lainga izy dia rehefa mino an'ilay lainga izy tsy anaiky an'ilay fahamarinana intsony ary rehefa tsy manaiky an'ilay fahamarinana intsony izy dia ozy ny voasoratra ny 2:12 hoe ireo rehetra tsy nino ny fahamarinana fa nakafintsy fahamarinana zay misy izy amin'ny teny frantsay nakafintsy fahamarinana dia ho kondanena kondanena zany vao tsara vao eloka endrika Andriamanitra zay sao dia ozy ianao hoe fitiavan'Andriamanitra dia voavonjy daholo ny olona rehetra eny fitiavan'Andriamanitra fa tsy voavonjy daholo ny olona rehetra fa zay tia ny fahamarinana ny mahazo ny famonjena za misaotra an' Jesosy fa efa miakaiky Jesosy amen isan'andro dia miakaiky Jesosy ary faly amin'ny zavatra rehetrarehetra misy manodidina rehetrarehetra satria manambara famantarana fa efa akaiky Jesosy vakio nge ny Matio 4:20 Matio 4:20 andininy voalohany ary noho ny ala teo akanjany tempolo Jesosy dia lasa nandeha ary mpianana nanatona azy ampizaha azy ny rafitry ny tempoly fa izy namalaka nanao taminy hoe tsy hitanareo va ireo rehetra ireo lazaiko aminareo marina tokoa tsy avela izy vato ifanongoa eto ka tsy ho ravana ary nipetraka teo tendrombohitra Olivy izy dia nanatona azy mangingina mpianana ka nanao hoe lazao aminay izay andro hahatongavan'izany ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperana izao tontolo izao ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe mitandrema fandrao izy hamitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izao no Kristy ka maro no voafitany ary andre ady sy filazana ady anareo misaotra hatreo nanambara Jesosy hoe tandremonareo fa sao voafitaka amin'ny 1:4 rehefa nampiseho ny tempoly sy ny fanorenana ny mpianatra dia hoy Jesosy hoe aza taitra amin'io nareo fa reo rava daholo reo ary hopotika daholo reo dia ozy ny olona ozy ny mpianatra lazao aminay roviana ny ho avy ianao ary inona ny famantarana momba an'izany fa naverina teto foana izay fampianarana izay inona ny famantarana manambara fa ho avy ianao dia ozy Jesosy hoe ny famantarana voalohany manambara fa ho avy dia ninona ny fitaka famitahana séduction ny famantarana voalohany zay milaza manambara fa ho avy Jesosy ary efa akaiky Jesosy dia fisian'ny fitaka zay ny famantarana voalohany dia ozy izy hoe tandremo sao dia voafitaka nareo mila mitandrina asy ianao zay milaza azy hoe efa mijoro aoka izy hitandrina fandrao lafo dia miteny izy amin'ny 5 hoe be da be ozy izy no avy amin'ny anarako ka ilaza fa izao no Kristy be da be ny ilaza dia hiteny fa izao no Kristy dia ozy izy hoe
maro no voavitany efa voasoratra ka tsy ho voasakanao zany io atao vitsivitsy fa hoanao Jesosy maro no voavitany de zay le hoe milalaka ny lalana makany verezana mikodana vavady de lasa maro makany efa voasoratra io fa misy foana ny olomonjena misy foana le voakasiky ny fahamarinana azo ny fahamarinana halleloja dia zay le zavatra anankiray hoe tena mila fantatsika fa misy ny fanahy fahaverezana raha resaka teny fahamarinana nytorinao raha resaka teny fahamasinana nytorinao rehefa miresaka fahamasinana sy fahamarinana fibebahany zay tahotra an'Andriamanitra zay azo fijaliany zay raha mijery ianao hoe anambara hoe hitory an'izay efa tongavinareo de vitsivitsy ny tonga eo satria nahoana vitsy le tia ny fahamarinana fa raha miteny ianao hoe hitondra fahalovana amin'ny fiainanao hitondra fanasitranana sy vahaolana mampitolagaga ary tena aneo fahagagana sy arena be ho anao tsy atonona ny trano am'izay fitoriany zay tsisy fibebahana tsisy fanetretena tsisy fatahorana an'Andriamanitra tsisy resaka heriny azo fijaliana zay ny tena filazantsara de be da be lay tsy tia fahamarinana de lasany misaoran' Jesosy ianao raha tia ny fahamarinana ianao Jesosy miazo nanao hatramin'ny farany misaotra an' Jesosy fa zao nambaran' Jesosy aza malahelo ny fonareo fa minoa an'Andriamanitra de minoako fa ao an-trano raiko misy fitoerana maro ary andeha anamboatra fitoerana anareo ako de rehefa vita le fitoerana de maninona ho avindray ako akanareo de any am'izay hitoerako no hitoeranareo halleloja zay ny teny fahamarinana voalaza ny tenin'Andriamanitra mamaky ianao amin'ny Tesaloniana de milaza hoe aza mety fitahan'ny olonareo fa zao ny fahamarinana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy ny maty ao amin'ny tompo aloha ny hitsangana zay de sika zay velona ka mbola mitoetra novaina indray mpimaso pio kely masonao ohatr'izay ianao de tafahova ain'ny tompo manao zavatra rehetrarehetra de rehefa tafahova ianao hiaritsena ny tompo eny amin'raha olandritsika zay ny zavatra ho avy tsy hoe aza manaiky ozongozony ninoninona ianao fa zay ny zavatra misy hoe eny ambony eny fotsiny Jesosy fa tsy midina fa ianao ny miova endrika de ianao ampakarina halleloja zay ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra tia ny fahamarinana ianao inoy zay andraso am-panantenana Jesosy andraso am-pahamasinana Jesosy andraso ao anatin'ny fahamarinana Jesosy fa hoy le voalaza hoe Jesosy kiny tsy hamitaka indreo efa akaiky ny andro amonjeny ianao misy ny teony avy Jesosy halleloja de aza mety ho fitahany anareo eo am'le hoe esprit de garement tena tiatsika resahana zay ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra de misy milaza zao eto Madagasikara fa eto izy eto Jesosy raha tonga Jesosy miara-miakatra am' Jesosy daholo tsy tsika mbola eto daholo fahamarinana ny tenin'Andriamanitra rehefa de milaza hoe ho avy Jesosy de andray ny azy hiara-iakatra eny amin'raha ny lanitra ny zavatra misy nefa de miteny hoe izy ho ny Jesosy izy mihitsy ny Jesosy izy mihitsy ny Kristy izy mihitsy no Andriamanitra ary mila mihaino azy mila manaiky azy faly be afa akaiky Jesosy halleloja faly be afa akaiky Jesosy fa aiky misy miteny mihitsy hoe zany Jesosy marina ty Matthieu toko faha-efatra amby roapolo ty marina misy le Matthieu toko faha-efatra amby roapolo hoe be da be no avy de teny hoe zany ho izy zany Kristy de misaotra an' Jesosy fa tanteraka le Matthieu toko faha-efatra amby roapolo mbola isy hafa ho avy eo satria ozy izy hoe be da be ny teny amin'ny anarako hoe izany no Kristy vo ray zay nitanao mbola misy hafa eo azagaga am'izany ianao fa tena raha vo eti-po ianao de lasa miteny ratsy hoe tena olona mifoka inona ve reto tena adaladala sy ny sisa milaza fa izy no Andriamanitra milaza fa izy no izy ta voalohany izy apôstôly avy hoe sy apôstôly tso fa izy mihitsy ny Jesosy am'izay re olona de be da be manaraka azy de be da be manaraka azy tena ianao zay malala ny fahamarinana mijoroa ianao tena andaotsika hiady ho fiarovana ny fahamarinana ao amin'ny Filipianina Jesosy de milaza mihitsy hoe
i Paoly ozy Paoly hoe izaho dia napetraka ho mpanafatsiny ny filazantsara. Amin'ny teny français izy hoe défenseur de l'évangile. Inona nataony défenseur zany? Miaro. Raha mpanao baolina foty dia misy ny ao amin'ny défenseur. Défenseur zany mba tsy hiditra any amin'ny ariny baolina. Tsika ihany koa zany napetraka ho mpanafatsiny ny filazantsara mba tsy aloto le filazantsara. Fa tena mba hisy filazantsara madio, hisy filazantsara mangarahara. Halleloja. Miasa amin'ny fanahy fahaverezana, tsy azo sakanana, fa efa izay ny tenin'ny Tompo. Fa ianao mijoroa amin'ny fahamarinana, mijoroa amin'ny fahamasinana, mijoroa amin'ny tenin'Andriamanitra. Raisika indray tenin'Andriamanitra amin'ny Timoty a. Timoty a voalohany toko fahaefatra. Timoty voalohany toko fahaefatra, andininy voalohany. Marina fa amin'ny andro aoriana dia hiemotra amin'ny finoana ny sasany, manaiky fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demonia amin'ny fiatsaram-bela tsy miplaza lainga ka voapetaky ny vy mahamay ny fieritreretany. Atrio ny fanahy ozy izy dia milaza marimarina fa amin'ny andro farany dia hiemotra amin'ny finoana ny olona ary iraikitra amin'ny fanahy famitahana ny fampianaran'ny demonia amin'ny fiatsaram-belatsia ny plaza lainga. Faux docteur voapetaky ny vy mamay fieritreretany. Dia be da be koa voapetaky ny vy mamay eto Madagasikara. Atao inona vy mamay? Asiana marika. Tanareo ny omby, rehefa mandeha ny omby dia asiana le vy mamay ipetahan'le marika. Dia be da be koa ny voapetaky ny vy mamay eto. Efa fongarana hatramin'ny ariary any am-paosiny, fa efa voapetaky ny vy mamay, tsy fatantsony hoe lasa daholo inge lasa n'le mpaminany sandoka sy mpampianatra sandoka ane ny volany. Zay manaraka eo efa tsy anahy fa ho an'le mpaminany sandoka. Voapetaky ny vy mamay. Ary zay ny voalaza eto hoe tena any alohany any hypnotisé. Zay le voalaza le olona anak'izay misy ny hypnotisme. Inona moa zany hypnotisme zany? Mahatonga anao tsy tompony tenanao tsony, fa eo anao zany dia asiana hery hafahafa, herin'ny maizina, dia eo amin'izay anao fa azo atao hoe akarina ity tananao ity dia miakatra, dia ampandrinanao dia mandry, dia akarina tongotra dia miakatra, atongirana ny loha dia mitongirana. Ohatra zany ara-panany eto Madagasikara, tratran'ny hypnotisme. Tsy Jesosy no arahana, tsy ny fahamarinana, tsy ny fibebahana, fa manompo olona ary be da be ny tratrany. Manompo olona, mamelona olona, voafitaky ny olona, dia tratrany ny vy mamay. Misy marika daholo na ny any Andriamanitra na ny any devoly. Ny any devoly mijery ianao amin'ny Apokalipsy toko fa 13 le hoe misy marika 666 tsy mahazo mividy, tsy mahazo mivarotra, tsy mahazo manao fiseraserana raha tsy misy an'izay marika izay. Ny an'ny Jesosy Kristy dia Efesianina toko 1 dia misy hoe nasiana tompo-kase ny fanamasina. Nasiana tompo-kase ny fanamasina. Zany hoe tsirairay avy samy misy marika. Ianao hoe manana marika Jesosy, sa marika ilay devoly. Fa voapetaky ny vy mamay ho voasoratra dia any amin'ny lohany any mihitsy ny vo. Dia zavatra tiako tenena amintsika zany dia zao, azagagy ianao ny amin'ny fitaka misy, azagagy ianao ny amin'ny olona manaraka izany, satria tsy tia ny fahamarinana izy. Ary rehefa tsy tia ny fahamarinana izy dia mbola vao maika voahodina ny lohany dia tsy tompony tena ntsony izy, fa ohatrany efa guidé, efa robot, dia manao zay tsy tokony atao rehetrarehetra. Jerentsika indray ao amin'ny Romanina toko 1. Romanina toko 1. Andininy fa 2:20. Romanina toko 1 andininy fa 2:20. Fa na dia nahalala an'Andriamanitra azy izy dia tsy mba nankalaza azy toy izay miendrika ho Andriamanitra na nisaotra azy,
fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fonodonto. Tonga maizina ny fonodonto. Eto manambara hoe ny afantaranao hoe misy Andriamanitra dia ny fisikin'ireo zavaboary ireo. Ireo dia midika fa misy Andriamanitra. Ary tsy hitanao maso amin'ny famoronana izay nataony fa misy Andriamanitra. Dia misy ny olona na dia efa mahalala an'izany ary dia tsy nankalaza an'Andriamanitra ary tsy nanome voninahitra azy fa nivily tamin'ny fisainany. Ary rehefa vily tamin'ny fisainany izy dia tonga maizina. Tonga maizina. Miainga any amin'ny tsirairay avoany io fikasihan'Andriamanitra io. Misy olona raisiko hoe témoin de Jéhovah, tady ny fahamarinana izy. Fa rehefa tady ny fahamarinana izy, nesorin'i Jesosy tao. Dia nalala an'ilay tena fiainana ao amin'ny Jesosy. Satria tia ny fahamarinana izy ao anatiny ao. Misy indray tsy miraraha za mihitsy fa hijanona ao amin'io foana. Dia ny tompo vao mainka manamafy ny fony, manamafy ny fisainy. Misy ohatra hoe tany amin'ny resaka katôlisisma. Misy tsika tao anatin'izany ato. Fa rehefa nangataka an' Jesosy ary tea lala ny fahamarinana dia nampahafantaran' Jesosy an'ilay fahamarinana. Fa misy miziriziry tsy manaiky an'izany dia mbola taraiky ao. Zany hoe ao amin'ilay toe-po foana jeren'ny tompo hoe mangetaheta ny fahamarinana ve ty olon' ity sa tsy mangetaheta. Dia raisitsika indray any amin'ny Efesianina. Efesianina toko faefatra andininy favalo ambin'ny folo. Efesianina toko faefatra andininy favalo ambin'ny folo. Fa efa tonga maisaina sy oloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana ny anatiny, noho ny amafian'ny fony. Eo ihany. Noho ny amafian'ny fony no mahatonga azy maizitsaina, vahiny amin'ny fomban'Andriamanitra ary tsy misy fahalalana ao anatiny. Zay mahatonga ilay ten'Andriamanitra hoe aniora ian'ny feony ianareo dia aza manamafy ny fonareo. Fa zay manamafy ny fo dia vao mainka maizina. Vao mainka tsy malala ny fahamarinana. Fa raha ianao no tsy manamafy ny fonao fa hoe tena te halalanao a tompo, te halala ny fahamarinanao a, te halala sitraponao a, miteny aminao izy a. Afaka ankirana eo amin'ny masonao. Paoly zany koa nanentsika fiangonana. Ary Paoly namono olona mihitsy. Fa tao anatin'ny Paoly nefa noho ny tsy fahalalana nanaovany an'izay. Ary noho ny hoe fitiavan'ny fahamarinana. Ary rehefa tao anatin'ilay fitiavan'ny fahamarinana, Jesosy mihitsy tonga dia nanadaraboka azy teo amin'ny lalany Damaskosy. Maizina tanteraka. Ozy Jesosy hoe tsisy izy daholo ny zavatra ny anaranao rehetra ireny. Fa omeko fahazavana vaovao ianao. Zany hoe io olona io, na silamo io, na bodista io, na animiste io, na inona io zany ka mitady ny fahamarinana, sotomin'i Jesosy ihany ireny dia anaiky an'i Jesosy. Fa raha ohatra ka miziriziry tsy manaiky dia tsy misy fanafany fa ho any amin'ny fahaverezana. Misy olona tratra ny fanahy fahaverezana ao anatin'ny Baiboly. Ny anankiray fanafy izany a dia i Saoly. Saoly. Vakio kely angany amin'ny Samoela voalohany a toko faha 9. Andininy fa 4. Samoela voalohany toko fa 9 andininy fa 4. Fa ny fanahin'i Jehova efa niala tamin'ny Saoly ary nisy fanahy ratsy avy tany amin'ny Jehova nampatahotra azy. Ary hoy ny mpanompon'i Saoly taminy, indro ankehitriny misy fanahy ratsy avy any amin'Andriamanitra mampatahotra anao. Hatreo. I Saoly dia tratra ny fanahy fahaverezan-kevitra. Saoly ny fidian'Andriamanitra. Saoly nanana ny fanahy masina. Saoly mpanjaka dia nosorana manana ny fanahy. Fa tao amin'ny Saoly nisy tsy fankatoavana. Tao amin'ny Saoly nisy tsy fitiavana ny fahamarinana. Dia inona ny zavatra nitranga? Niala tao amin'ny Saoly ny fanahin'Andriamanitra. Rehefa niala tao amin'ny Saoly ny fanahin'Andriamanitra dia nisy fanahy avy amin'iza hozy izy? Avy amin'Andriamanitra.
fanahy ina le izy fanahy ratsy un mauvais esprit de Dieu. Ahoana reny fatakaranao an'izany? Za miteny aminao fa any amin'ny fahaverezana any, any amin'ny afo be any, any amin'ny elo any, mbola Jesosy mpanjaka any. Mandohalika ny fanahy rehetra any, Jesosy mpanjaka any, Jesosy mpanjaka any an-danitra, Jesosy mpanjaka etỳ an-tany. Ireo fanahy ratsy ireo rehefa baikony Jesosy ireo dia manaiky. Le fanahy fotsiny teneniny hoe miala le fanahy ratsy, miala le fanahy tsara, alefa indray le fanahy ratsy. Baikony Jesosy daholo ireo fanahy rehetrarehetra ireo. Azonao ve zany? Ampiasainy ny zavatra rehetra. Dia nalefa ny tao amin'ny Saoly le fanahy ny fahaverezana, le fanahy ratsy. Dia inona tonga ny Saoly avy eo? Satria tsy Andriamanitra mihitsy nandefa ny voalohany fa tao amin'ny Saoly mihitsy nefa ratsy aloha ny toe-po. Dia za milaza aminao fa ireo mpaminany sandoka rehetra, ireo mpamitaka rehetra, ireo manao fanahiniana rehetra amitaka, vao mainka Andriamanitra mandefa fanahy fahaverezana ao anatiny. Vao mainka mandefa fanahy fahaverezana ao anatiny. Dia nalefa ny tao amin'ny Saoly ny fanahy ratsy, dia iny fanahy ratsy iny tao aminy tao. Tandremo fampitandremana lazaiko antsika. Raha ianao efa malala ny fahamarinana kanefa mini manota ary tsy mety hiala ny fahotana, dia mety ho tratra ny fanahy fahaverezana ianao. Indray mandeha tratra fanahy fahaverezana ianao, tsisy hevitra intsony, tsisy hevitra intsony. Hebreo 4:1 dia milaza hoe impossible raha toka olona efa nanandrana ny atsarany lanitra, efa nahita ny fahatsaran'Andriamanitra no mini manota ka ho averina ho vonjena indray. Tsisy hevitra, tsisy hevitra. Zay ny mila tandremana. Raha manao fanahiniana manota ka miziriziry amin'ny fahotana, tsy te hiala amin'izany, dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe vao mainka Andriamanitra manamafy ho fonao. Dia fampitandremana ho antsika ihany koa zay. Andriamanitra tsy azo vazivaziana ka hoe andeha hanota aloha dia andeha mbola hiziriziry amin'io, fa vao mainka ampizirizirian'Andriamanitra eo ianao tsy ho afaka ao intsony. Amen. Misy anankiray koa tratra ny fanahy fahaverezan-kevitra, dia i mpanjaka Ahaba. Mpanjaka voalohany 2:20. Mpanjaka voalohany 2:20, andininy 20. Mpanjaka voalohany 2:20, andininy 20. Dia mba vakio indray azafady. Mpanjaka voalohany 2:20, andininy 20. Ary hoy Jehovah, iza no hitaonany Ahaba andeha ho any Ramota Gileada ka ho lavo any? Ary ny anankiray ny teny toy izao, ary ny anankiray kosa ny teny toy izao. Dia nandroso ny fanahy ka nitsangana teo anatrehan'i Jehovah ary nanao hoe, izao no hitaona azy. Ary hoy Jehovah taminy, amin'inona nefa? Dia hoy izy, hivoaka ka ho tonga fanahy mandainga eo ambava amin'ny mpaminany rehetra. Dia hoy indray Jehovah, ho voataonanao ihany izy ka hatateraka ianao, mivoary ka ataovy zany. Koa indro Jehovah efa nanisy fanahy mandainga eo ambavan'ireto mpaminanao rehetra ireto, ary izy koa efa nilaza ny lozanjoanao. Iza hono efa nanisy fanahy mandainga eo ambavan'ny mpaminany? Jehovah. Satria noho ninona? Noho ny amafisan'ny fon'ny olona ihany io. Amin'ny zavatra rehetrarehetra io dia Andriamanitra no fe azy. Raha tsy haivina kely ity tantara ity, manasanao maky azy rehefa any an-trano. Mpanjaka voalohany 2:20 io, i Josafata, mpanjakan'i Israely, i Ahaba, mpanjakan'i Joda, dia hoe andeha ho any Ramota Gileada, andeha hiady. Dia ozy Josafata hoe mba hatsoy aloha mpaminany rehetrarehetra ao aminao, hoe tokony ho any ve tsika sa tsy. Dia tonga daholo ny mpaminany dia niteny tamin'ny Ahaba sy Josafata hoe ndana fa maharesy any ianao. Dia ozy ihany Josafata hoe tsy hisy mpaminany afaka ohatran'ireo ve? Dia ozy Ahaba hoe misy ihany, Mika ihany anarany, fa tsy tiako mihitsy io mpaminany io, fa io milaza teny ratsy ho anahy foana, ary tanteraka zay lazay. Atsoy ihany ozy izy Josafata. Tonga vany izy dia nanontaniana, ahoana andeha hanafika ho any Ramota Gileada ve zay? Dia naneso Mika, ndana fa mahomby ihany nareo. Yeso ny teneniny fa ny teneniny hoe tsy tian'Andriamanitra andeha any ianareo. Anankiray ihany no nolaza ny fahamarinana. Dia io anankiray io nolaza ny fahamarinana hoe raha andeha any nareo, ho resy any nareo. Tsy nirara iny zay. Ary rehefa tsy nirara iny zay, Andriamanitra mihitsy nandefa fanahy fahaverezana tamin'ny mpaminany rehetrarehetra, dia nandefa lainga
tany amin'ny mpanjaka Ahaba dia nanaiky an'izay lainga izay izy nefa rano vakio teny io a maty tany anady tany a maty tany satria tsy nanaiky an'le fanahany fahamarinana. Io zany dia hitantsika koa Andriamanitra indray ny mbola nandefa fanahany fahaverezana. Dia ny zavatra misy eto Madagasikara be da be ny fanahany fahaverezana. Be da be ny olona efa nanao pakta amin'ny Satana, mpitondra fivavahana ao anatin'ny fivavahana manao pakta amin'ny Satana. Tandremo izay rehetra alehanao, tandremo izay rehetra andehanany tongotrao, tandremo izay nono ny sofinao fa so pozinao anao. Misy olona zay a mijery an'le tenin'Andriamanitra sy fampianarandreny izy amin'ny tele. Dia ho zay za ange tsy hitako izay ale dia mba makao amin'io le toeram-pivavahana ray io ahy. Le toeram-pivavahana ray io a mbola ambany lalàna, vavolo-karena, misarin-doha, ny andro sabotsy, ny andro sabata tsy maintsy tandremana, andro ny lalàna daholo ireny. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra hoe anareo raha toka mbola naiky an'ireny lalàna ireny tafasaraka amin'ny Kristy anareo. Zany hoe noho ny tsy fisiny le teny dia aleo mandray ihany nefa teny tsisy. Za miteny aminao mihitsy rehefa tsisy a azo enona, rehefa tsisy azo raisana mipetraha ao an-trano. Dia miano tenin'Andriamanitra ianao rery, mamaky baiboly rery, fa tsy hoe tena tsy hitako izay enona tenin'Andriamanitra io zao mba misy eo aloha zaho ao. Rano maloto no sotroinao, sakafo maloto no hohaninao, aleo tsy mihinana, aleo tsy misotro. Raha hitanao efa tsy araka ny tenin'Andriamanitra, raha hitanao fa tsy ao amin'ny fahamarinana dia aza miray tsikombakomba. Amin'Andriamanitra tsisy ny firaisana tsikombakomba, rehefa diso dia diso, rehefa marina dia marina. Amin'Andriamanitra tsisy ny compromis. Na hoe tao rangafa aleo mba miaraka isika, misy diso ihany ianareo fa aleo miaraka ihany. Zay ny tserahana amin'izan'izy eto Madagasikara amiko, satria tsy mbola hitako izay natorin'i Jesosy ana hoe io ny arahana, io anao fiarahana miasa, satria tsy miteny amiko ny fanahy. Rehefa tsy miteny amiko fanahy, za rery ny mitory, za rery no mandeha. Fa aleo mandeha rery omba an'Andriamanitra toy izay mandeha anarivo nefa tsy ao Jesosy. Amen. Zay mahatonga ny Eli rery teo tendrombohitry Karmela. Dia ianao koa tsy maintsy ho alefan'i Jesosy rery ianao, satria ianao tsisy manana, ozy Paoly ao amin'ny Filipianina, tsisy olona mitovy hevitra amiko mihitsy ato fa ny kibony no Andriamanina, misaina zavatra ny tany izy, tombotsoa daholo dia davina. Dia ozy ianao mba hampiroborobo an'ity asy ity rangaha andao mba hiaraka amin'ny ranona dia hiaraka amin'ny ranona, nefa ranona ao anatin'ny tsy fahamarinana. Raha ianao no miaraka amin'ny tsy fahamarinana dia lasa tsy marina. Zay hoy ny teny malagasy hoe fandio ray fandoto ray tandroka, ny fandio ray siny tsy maleo fandoto ray tandroka. Zany hoe rehefa misy fahadisoana tsy fahamarinana tena ao amin'ilay olona ka ianao niaraka amin'iny anao asan'Andriamanitra dia miteny aminao tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany. Aleo mandeha rery, aleo tsisy miaraka. Fa hitanao ny herin'Andriamanitra, hitanao ny fomban'Andriamanitra ao anatin'izay fankatoavanao zay. Toy izay hiaraka amin'ny olona marobe ao, mélange fa tsisy herin'Andriamanitra ao, tsisy voninahitr'Andriamanitra ao, komediny ao. Alleloia. Dia apetraka amintsika izay teny izay hoe tandremo, tandremo. Io fanahy tsy tonga dia miala indray mandeha. Misy dingana telo io. Raha ianao no nalàna ny fahamarinana, nanolo tena ho an'i Jesosy, tonga zanak'Andriamanitra, dia voalaza ao amin'ny Efesianina fa vao hisy tompo-kase ny fanamasina ianao, ao aminao ny fanamasina. Mananatra amin'izay Paoly ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, dia hozy Paoly alohany voalohany hoe aza mampalahelo ny fanahin'Andriamanitra. Efesianina 4:7-7. Aza mampalahelo fanamasin'Andriamanitra izay nanasiavana tombo-kase anareo. Raha izay. Io zany mahatonga ny olona lavo tsy tonga dia lavo eo eo. Azonareo? Tsy hoe iny dia lavo teo eo. Fa nisy efa fizirizirina tao. Nisy efa fialan'Andriamanitra nenina tao. Zay Andriamanitra vao mandray fanapahan-kevitra. Manoty ianao. Mini manoty ianao. Rehefa mini manoty ianao dia malahelo ny fanahy. Ao ihany izy fa malahelo. Jangajanga ianao. Mangalatra ianao. Sarabady ianao. Dia mivady amin'ny olo-kafa ianao. Malahelo ny fanahy. Tonga ampaminany teny aminao.
tsy mety io misarabady io de mivady amin'ny hafandray halako ny fisaoram-bady ozy ny tenin'andriamanitra inao mbola miziriziry hoe tsy izy iny fa kay ty le tena nomen'andriamanitra nga misy an'izany rehefa vadinao indray mandeha io de vadinao mandrakizay halako ny fisaoram-bady ozy ny tenin'andriamanitra tsisy compromis fa tsy akasitrahan'andriamanitra raha misy ny sarabady ka manambady zay voasotra mitsangajanga izy tsy miala tsiny ah tsy hitako izay andikanana zany akoatr'izay fa de zay raha ny sarabady ianao ka mbola velona ny vadinao ka lasa ianao mbola mandeha manambady indray mitsangajanga ny filazanao ary rehefa mijangajanga ianao any amin'ny fahaverezana ny misy ianao ary zay manambady zay voasotra de mijangajanga ihany koa inona zany no atao enoy fanahy teneno enoy ny fanahy fa alako ny fisaoram-bady divorce et remariage fijangajangana eo anatrehan'andriamanitra raha maty ny vady zay vao afaka amin'ny fatotra ny vehivavy ray na ny lehilahy ray fa raha mbola samy velony ireo ka misaraka ka manambady hafa mijangajanga zany eo anatrehan'andriamanitra mijangajanga zany eo anatrehan'andriamanitra ary zay mahatonga ny tenin'andriamanitra amin'ny teny eo amin'ny Efesiana hoe aza manao adaladala fafantaro zay sitrapon'andriamanitra tsy hoe vadinao iny tsy izy ndray iny fa ty hay le tena nomen'andriamanitra aiza nisy an'izany aiza nisy an'izany efa mipoahanao ve biscuit any amin'ny grande surface de aveo anao teny tsy hoaniko indray ty fa avela koa tratra ny visile anao any amin'ny grande surface dao ianao eny amin'ny kesy aloavy ty biscuit no haninao ty lasa ianao mivoaka miaraka amin'ny biscuit fa tsy velanao eo iny efa nivady aman'olona ianao sarahanao indray de ozy ianao ty indray ny avy amin'andre fa nga izy ty kilalao tandremo zay mbola tsy manambady ka hanambady fantaro avy amin'i Jesosy ve io fa rehefa mivady ao mandrakizay tsy haiko ny mahatonga ana miteny an'izany mizaran'izany eto fa mahatonga mizaran'izany eto a misy mila malala an'izany eto misy mila mahafantatra an'izay eto ka hiteny anao avy ahoana zany ny tokony ataoko tsy haiko ny tokony ataonao aloha fa fijangajangana no misarabady mbola velona nefa mandeha mivady any amin'ny hafa indray fijangajangana halako ny fisaoram-bady ka raha ny pasteranao misarabady mivady amin'ny hafa mbola manaraka an'iny ianao iny no mitondra fivavahana sy iny ny anonao teny fa na amin'ny fahaverezana ianao anatin'iny mbola makany ianao ho any amin'ny fahaverezana ny misy ianao raha ny pasteranao olona ao anatin'ny kolikoly ao anatin'ny langa ao anatin'ny fitaka mbola ho arahanao tsy hainao fa mifanavany aminy mbola makao aminao ihany koa vakio ny Matthieu 5:10 Matthieu 5:10 de zao no voasoratra Matthieu 5:10 de ozy Jesosy hoe avelao any fa mpitarika jamba ve hitarika jamba aiza ny hafarany tsy fantatrao va ozy izy ny mpianatra fa nalahelo ingeny fariseo ny tenenanao an'izany rehetra zany 12 tenakeo aminy mpianatra ka nanao taminy hoe fantatrao va fa tafitohina amin'ny fariseo raha nandre izany teny izany ary izy namalika nanao hoe ny zavatra rehetra izay tsy namboleny indraiko izay any an-danitra dia ongotana avelao izy mpitarika jamba izy dia samy avelao izy mpitarika jamba izy ary raha ny jamba no mitarika ny jamba dia samy ho latsaka ny akady izy roa amen raha jamba no mitarika jamba dia mankaiza makany akady izy mazava be zany tenin'Andriamanitra sa ka raha i paster na i apôstôly divorcé remarié mitory tenin'Andriamanitra mitondra fiangonana ao anatin'ny fijangajangana izay ny mbola arahanao jamby iny ianao jamby ho tantany makany amin'ny fahaverezana misaraha mivoaha rehefa tsy ankasitrahan'Andriamanitra mazava ny tenin'Andriamanitra mivoaha misaraha raha mpitarika anao raha pasteranao raha ny olona mizara teny aminao ny olona mijangajanga ifandimbiasany mialatsiny milaza zany ivehivavy rehetrarehetra io iarahan'ny daholo eo am-piangonana dia efa hitanao fa tao ahoana fa hita fiangonana misy dia mba miaraka ato mivoaha tao
paster ivitanao fa mijangajanga efa miaraka amin'ny vehivavy rehetra ao afiangonanao mbola mijanonao ianao fanahy ny fahaverezana ilatsaka ao anatinao raha tsy mivoaka ao ianao mivoa ianao tsy eto momba ihany torinan'izany fa mandeha ty tenin'andriamanitra ty any a France any Canada any Maurice any amin'ny toerana rehetra zay andehanany any fantaro iza ny andehananao amin'ny fitoriana teny iza no mitory teny arahanao iza le olona mitory eo amin'ny toerana zay andehananao fa raha olona tsy tia ny fahamarinana raha olona tsy manaiky ny fahamarinana ny mbolo arahanao jamba mitarika jamba any akadiny afarany mila mivoaka ianao mila mialy ianao fa zay ny tenin'andriamanitra halleloia zay ny fahamarinana ny tenin'andriamanitra teny farany a amaranako azy a le lazaiko teo hoe tsisy hevitra tsony io na hitondra bavaka ny io ary anao tsy miovy io ao amin'ny Timoty rehefa izy mipamitaka zay ka miziriziry amitaka de ozy ny tenin'andriamanitra hoe mbola amitaka ihany reo ary mbola androso any amin'ny ratsy reo mbola overy any reo Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo fa ny ratsy fanahy sy ny mpanoloko kosa dia androso hiaratsiratsy kokoa sady mamitaka no fitahana zay fa ny ratsy fanahy sy ny mpanoloky de androso amin'ny ratsy kokoa sady mamitaka no fitahana fidionao zay ho tomponao anao ny sitrapon'andriamanitra venao fa ny ratsy fanahy sy ny mpanoloky mbola ratsy reny ary sady amitaka no fitahana de toizo kely eo amin'ny 10:7 fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinonanao satria fantatrao izay nampianatra anao izany fa hatra ny fony vaozaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay mampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay eo amin'ny Kristy Jesosy izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasokoa ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fantsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra zay ianao kosa de tomoera amin'izay efa nianaranao folombola zaza ianao de efa nampianarina an'izay zany teny zany zay lazaiko teo hoe tahaka ny afo tahaka ny kanota aleo andeha apetraka eo anoloan'ny tenin'Andriamanitra tsika anjarantsika mandray fanapa-kevitra inona ny tokony ataoko inona ny tokony alehako ahitsiko araka ny tenin'Andriamanitra ny fiainako mba ho voavonjy sa za iziriziry fa io rangady alao andeha hany fa makany fahaverezana anao ny safidy fa ny tompo mametraka ny teny eo anatrehanao tompo mametraka ny teny eo anatrehanao de zay lazaiko amintsika hoe tsy moro zao azy zao fa tsy teny hafaly no tenenina fa teny anitsy teny anamboatra fa teny anome fiainana tsy anao teny mandrombo ozy Paoly ka azona vola aman'olona fa anao teny azon'olona fiainana halleloia mandrosoa amin'i Jesosy mandrosoa amin'ny fahamarinana mandrosoa amin'ny tenin'Andriamanitra de ny eo anatrehan'i Jesosy ny fiainanao apetrao eo analohan'ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao inona amin'le tsy mety inona amin'le tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra inona ny zavatra mbola tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ataoko fa raha ianao mangetaheta asian'Andriamanitra alalanao ivoahanao ty tsy izy ty alao ty ajanony ty zao aseho an'ny tompo aminao zay amen fa mila averina ato ny fiainana io ohatra mibokotra akanjo rehefa diso io amin'ny lobaka aty ambany aty namboarinao takininina ary aty tsy headphone io azonao fa tsy maintsy le bokotra aty ambany aty aloha na averina tsara averenao amin'ny tenin'Andriamanitra io de lamina ny fiainanao fa mahatonga ny fiainanao tsy milamina mikorotana de tsy araka ty tenin'Andriamanitra ty le izy halleloia zay ny teny afaka amboarandroany misy fanahy fahaverezana fanahy fahaverezan-kevitra aza miziziry amin'ny fahotana tarika ny fanahy masina dingana telo izy ateo mbola voaleray ny teneniko ny anankiray malahelo ny fanahy rehefa malahelo ny fanahy ka mbola miziriziry ianao de ozy ny voasoratra ao amin'ny Tesalonianina hoe aza mamono ny fanahy voalohany zany aloha malahelo ny fanahy ao izy fa malahelo satria ianao maditra
io ohatra tsy fiainatsika olombelona ihany rehefa maditra ny zanakao dia malahelo ianao rehefa maditra ny vadinao dia malahelo ianao ohatr'izay koa amin'ny tompo raha vao maditra ianao tsy manao ny sitrapon'andriamanitra malahelo io fanahy io dia rehefa me malahelo io tsy mibebaka ianao tsy miala ny fahotana tsy miala amin'ny ratsy dia maty ny fanahy aza mamono ny fanahy faharoa zay dia rehefa aveo rehefa maty ny fanahy ozy izy a dia ozy ny tenin'andriamanitra hoe raha tsy mibebaka ianao dia ho avy a ka nala ny fanaovanjironao ino zay fanaovanjiro zay fanahy masina ohatr'izay le am'sôly teo nesoron'andriamanitra le fanahy zany hoe niala le fanahy zay le fanotelony malahelo maty ongotana rehefa miala amin'izay io a tsisy hoe zaranga neutre za fanahy tsy tsisy ninona atao anatiko fanahy madio fa rehefa tsy an'andriamanitra io dia fanahy maloto rehefa tsy an'andriamanitra io dia fanahy maloto dia nongotana dia zay dia miditra amin'izay le fanahy ratsy dia rehefa eo amin'iny amin'izay a tsisy hevitra intsony le voalaza teo hoe androso ratsy foana reo sady voafitaka no fitahana dia eo amin'le hebreo toko fahenina teo hoe raha ny olona efa nanandrana ny famonjena ndaova kitsika izay marana anazy raha olona efa nanandrana ny famonjena olona efa nanaiky ny famonjena olona efa nigioka ny tsara tao amin'andriamanitra no lavo indray a tsisy hevitra intsony hebreo toko fahenina andininy fa efatra fa izay efa no hazavaina indray mandeha no hazavaina indray mandeha efa nahazo ny fahazavana zany efa nalala ny fahamarinana zany sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra iza ny fanomezana avy any an-danitra jesosy kristy ny zavatra rehetra nanampiny sy ny fahamarinana ny tenin'andriamanitra rehetra sy efa nandray ny fanahy masina sy efa nandray ny fanahy masina ny olona mibebaka nandray ny fanahy masina olona vao hisy tomboka se ny fanahy masina olona manana an' jesosy dia maninona ary efa nanandrana ny teny tsara an'andriamanitra sy ny hery ny fiainana ho avy efa nanandrana ny teny tsara an'andriamanitra sy ny hery ny fiainana ho avy efa nahita fahagagana efa nahita fitsanganana amin'ny maty efa sitrana tamin'ny tuberculose efa sitrana tamin'ny aretina rein efa sitrana tamin'ny kista efa sitrana tamin'ny aretina maro isan-karazany nefa niembotra nefa niembotra Dia- amin'ny teny frantsay izy dia hoe et qui sont tombés miembotra zany masy ohatra miembotra ohatr'izao fotsiny fa n'le tombé a etsy ambony etsy ianao zany milatsaka dikan'izay a niala ianao niongotra ianao tsy nijoro dia tsy azo avaozina indray ho amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana ka manao azy ho fahamenarana dia tsy azo avaozana indray amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'andriamanitra dia manao azy amin'ny famenarana impossible ozy izy impossible asa hainao tika zany impossible zany misy tenin'andriamanitra hoe avec Dieu tout est possible fa ato indray fa hoe impossible raha mini manota miziriziry amin'ny fahotana nefa olona efa mibebaka efa nandray ny fanahy masina efa nandray ny famonjena kanefa miziriziry dia ozy hoe tsisy hevitra ntsoniny amonjena azy tompo ane amindra fo mba ataovy ao am-po foana hoe anao sitraka ao a jesosy tia jesosy anao sitraka ao tia jesosy ho anao tia jesosy ho eto aminao tsisy tanteraka ny olona raha misy fahotana nataonao raha misy tsy famendrehana ao aminao raha misy zavatra tsy nentina nataonao jesosy tsy miziriziry jesosy mamela ny elokao raha mifony ianao na miverina ianao sao dia mifanohatra zany zavatra teneniko amin'zareo zany fa marina zavatra teneniko hoe eny am-pandehanana misy fahasolafahana misy zavatra fahadisoana fa ny tompo rehefa miverina aminy ianao a mandray anao izy fa no miziriziry sy ny hoe tena tsy miraharaha dia vao mainka ny tompo manome fa verezaka-hevitra alleloia andao ampirantsika amin'ny tompo ny fiainantsika safidy ho an' jesosy ve nao iza ny mbola misafidy ho an' jesosy androany ary tena hoe mbola nanapa-kevitra hitoy ho an' jesosy alleloia tsy ianao no misafidy fa efa jesosy ny safidy anao raha teo alleloia